Mialatsiny indrindra fa tapatapaka ry izy dia ato amin'ny Apokalypsy 17 tsika. Alléluia, amen. Apokalypsy 17 vetivety. Apokalypsy Apokalypsy 17 vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga ny anjely amin'ny titre ny amin'ilay vehivavy janga dia Babilôna izay nitaingina ny biby dia ny volo-jaky. Ary tonga ny anjely anankiray tamin'izy fito izay nanana ny lovia fito. Dia niteny tamiko nanao hoe avia aty dia asehoko anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eny ambonin'ny rano maro. Dia ilay nijangajangan'ny mpanjakan'ny tany sady natao leon'ny divainy fitsangatsangan'ny mponina tamin'ny tany. Dia nentiny tamin'ny fanahy ho any anefitra aho ary nahita vehivavy nitaingina bibidia ny volo-jaky feno anarana fitenenandratsy sady nanandoha fito sy tandroka 10. Ary raha vehivavy dia nitafy lamba volomparasy sy jaky ary ny ravaka volamena sy vatosoa ary perla sady nitana kapoaka volamena teny an-tanana. Feno zava-betaveta dia ny zava-maloto momba ny fijangajangana. Ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny handriny nanao hoe zava-miafina Babilôna lehibe renin'ny mpijangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany. Ary hitako fa indro raha vehivavy dia leon'ny rany olona masina sy ny rano martioran'i Jesosy. Koa raha nahita azy aho dia gaga indrindra. Ary hoy ilay anjely tamiko, nahoana ny gaga ianao? Izao ilaza aminao ny zava-miafina ny amindra vehivavy sy ny bibidia mitondra azy. Izay manandoha fito sy tandroka 10. Ny bibidia ilay efa hitanao dia teo ihany ary tsy eo izao. Nefa efa hiakatra avy amin'ny lavaka tsy hitanoanoa izy. Ka ho lasa ho amin'ny fandringanana. Ary ny monina ambony tany dia izay tsy voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainana hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao dia ho gaga raha mijery ilay bibidia izay teo ihany ary tsy eo izao nefa mbola ho avy indray. Indro ny hevitra izay misy fahendrena ny loha fito dia tendrombohitra fito izay ipetrahandra vehivavy ary mpanjaka fito ireo. Efa lavo ny 5 fa ny iray mbola eo ihany ary ny iray koa mbola tsy tonga. Ary efa tonga izy dia tsy maintsy mitoetra kelikely. Ary ny bibidia izay teo ihany ary tsy eo izao dia izy no namany 7 mahavalo azy ka lasa ho amin'ny fandringanana. 12. Ary ny tandroka 10 izay hitanao dia mpanjaka 10 izay tsy mbola nahazo fanjakana fa mandray fahefana ho toa mpanjaka iray ora miaraka amin'ny bibidia izy. Ireo dia miray saina ka manome ny heriny sy ny fahefana ho an'ilay bibidia. Halleluja.
ireo de hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry aresy azy satria tombony tombo sy mpanjaka ny mpanjaka izy. Alleluia. Ary aresy azy koa izay momba azy dia olona voanjo sy voafidy ary mahatoky. Ary hoy izy tamiko, ny rano efa hitanao izay petrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samihafa fiteny. Ary ny tandroka folo sy ny bibidia izay efa hitanao dia ireo no hankahala ilay vehivavy janga ka ahatsinitsinina azy sy ampitanjaka azy sy hinana ny nofony ary andevina ny tenany amin'ny afo. Fa Andriamanitra efa nanome fo ireo anatanteraka ny heviny sy ny ifanaran-tsaina ary hanome ny fanjakany ho an'ilay bibidia mandra-pahatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ary raha vehivavy ilay hitanao dia tanàna lehibe izay manjaka amin'ny mpanjaka ny tany. Alleluia. Amen. Azafady fa lavalava. Apokalypsy 17 andiny voalohany ka hatramin'ny 20. Alleluia. Eto de tantaran'ny vehivavy Eto de tantaran'ny vehivavy izay fatatsika amin'ny Apokalypsy, le vehivavy mijangajanga. Amen. Le vehivavy mijangajanga izy dia ilay mpanjakan'ny tany. Amen. Hatramin'ny fanazavana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga ny anjely anankiray tamizy 7 izay nanana lovia 7. Le anjely tenenin'ny tompo eto de le anjely izay nitondra loza 7. Zany hoe lovia 7 zany nisy loza. Raha mamakitika ny Apokalypsy de nisy lovia 7 zany de niteny tamiko nanao hoe avy aty de jaona zany tenenina eto. Le anjely zany le anankiray tamin'ny anjely 7 izay nanana ny lovia 7 satria nanana ny lovia 7 io anjely reo Amen. Dia niteny taminy hoe avy eo izy tamin'ny jaona zany teny izy tamin'ny jaona hoe avy eo izy mankaty fa atoroko zavatra ianao dia asehoko anao izy ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eny ambony ranomaro. De niteny ilay anjely zany nitondra ny jaona ampafantatra ny jaona. Alleluia. Ny amin'ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eo ambony ranomaro. I jaona efa nazavaiko amintsika, efa niteneniko hoe jaona de ilay lehilahy anankiray le mpianatry ny tompo. Izy no farany tamin'ny mpianatry ny tompo satria maty daholo ny mpianatry ny tompo de izy ny farany naharitra. Misy antony matoa izy najanon'i Jesosy farany satria hampanoratiny n'ity Apokalypsy ity ny zavatra ho avy ilay hitranga amin'izao vaninandro iainantsika zao. De efa nambaran'Andriamanitra Jesosy tany aloha tany. Izay le maha-Andriamanitra azy taloha anio ary ho avy. Andriamanitra le tsy miova masiny io mandrakizay. Amen. De i jaona ny farany tamin'ireo mpianatriny. De jaona farany tamin'ireo mpianatriny zany nanoratra n'ity Apokalypsy ity. Amen. Le fanenjehana ny kristiana efa mamaivay de niafina ny mpianatra fa efa tamin'ny andron'ny jaona efa nanomboka ny ekena efa manomboka ohatrany ny ekena le fanenjehana ny kristiana. Enjehina ihany zany kristiana fa mba efa ialanao satana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. De ilay anjely zany ny entiny ny anjely zany nitondra ny jaona izy zany ampalala azy ilay vehivavy anankiray izay janga, vehivavy janga ho izy izay mipetraka lehibe ho izy. Lehibe izay mipetraka
eny ambony rano maro. Ny rano eto zay lazainy fa hazavainy lefa amin'ny farany any de le firenena. Rano zay lazainy eto zany sahalan'ny hoe amin'ny firenena, manjaka eny amin'ny firenena zany ty vehivavy janga ty, manjaka amin'izao tontolo izao. De ilay ny jangajangan'ny mpanjakan'ny tany. Ny mpanjakan'ny tany fantatsika fa ny filoham-pirenena, ny gouvernement, ny olo manan-karena, ny olona manam-bola, ny olona manana ny plasy maizy azy. De ny jangajanga amin'ty vehivavy janga ty. De zavaiko loha izy de ilay jangajangan'ny mpanjakan'ny tany sady natao leo ny divainy fijangajangany ny mponina tamin'ny tany. Leo ny fijangajangany io ny mponina rehetra tambonin'ny tany. Leo ny divainy. Iza ty vehivavy janga ty. De lay fanahin'ny rano le iaditsika isan'andro de manao combat spirituel atsika. Izy lay fanahin'ny zazavavin-drano le manjaka any anatin'ny rano. Esprit de séduction. Fanahin'ny fijangajangana, esprit de impudicité. Fanahin'ny fahavetavetana, fanahin'ny hitantsika mahatonga ny tanora maro tafiditra amin'ny fijangajangana, mahatonga ny tanora maro latsaka amin'ny firaisana ranofa alohan'ny fanambadiana, ny fitafiana tsy mendrika, ny fisotroana toka reny rehetra reny de ity vehivavy janga ty no miasa manao an'ireo acte reo. Amen. Izy mihitsy zany nampijangajanga le olona manao an'io zavatra io. Amen. Satria izy esprit fanahy de miditra partout izy naiza manerana an'izao tontolo zao. Amen. Izy no manjaka mampijangajanga ny mpanjakan'ny tany. De voalohany indrindra zany de mpanjakan'ny tany de reo olona manamboninahitra reo. Raha mijery tsika reo olona manamboninahitra reo reo olona mpitondra firenena, mpitondra fanjakana. Amen. Tsy maka plasy eo fotsiny izy hoe hipetraka eo raha tsy nisy fifanekena nataony ihany. De na ray manao fifanekena arakaraka zarany izy ka ny heriny hipetraka amin'ny toerana io Satana tsy maintsy manome izy tsy miteny izy hoe zao ny fifanekena ataonao azoana an'io toerana io. Na soa raha mandrika na manao sorona olona izy mitady olona, ohatra hoe olona 10, olona 9 vonoina ho azy de matetika reny reo olona le manana plasy maizy zany mitady olona izy na olona akaiky azy de iny ataony sorona azoany an'le toerana. De izy ireo nefa miafina anaovany an'izay zavatra zay, miafina. Fa le zavatra efa nirevelen'Andriamanitra, efa nitenen'Andriamanitra hatramin'ny andron'ny Jaona reo, andron'ny mpianatra tamin'ny andron'ny Jaona de nampahalalana izy ity. Amen. De voalazany ato amin'ity Apokalypsy ity. De io vehivavy janga, io vehivavy fanahin'ny zazavavin-drano raha mahita tsika misy tantaran'olona atany Madagasikara de misy hoe mandeha izy anaty rano any le lehilahy de mahita zazavavin-drano izy. De le zazavavin-drano hitany de hoe omeko zanaka ianao, hanan-janaka aminao. Misy tantara ohatray tany aminay fa tsy tadidiko De le zazavavin-drano miakatra avy any de isakariva tonga any ao aminy. Tonga ao aminy de manao firaisana de teraka. De le zazavavin-drano nefa le izy tsy zazavavin-drano eritreretintsika tamin'izany fa mbola fahazazana manko de eritreretiny hoe zazavavin-drano de hoe de zavatra voarin'Andriamanitra. Fa le izy esprit zao vao mahalala zany tsika hoe le izy fanahy ratsy. Amen. Fa jambainy devoly tsy mahalala tsika. De misy tantara ohatray mihitsy any aminay de feperany mihitsy hoe zao izy tsara tarehy izy le zazavavin-drano de lava volo. Nefa tsy fantany fa devoly io. Devoly. Misy mission. Misy izy reo manao mission miala avy any anaty rano mihitsy zao manao mission de tonga olona salan'ny olona de misy tongotra. Amen. De rehefa izy makany amin'ny rano, poisson. Amen. De rehefa izy miakatra aty anao mission amin'ny olona de salan'ny olona. Halleluja. Amen. De hoe niteraka de io izy zazavavin-drano de miaraka aminazy de tsy azo tenenana mizamiza fa zay raha miteny amin'ny olona de vonoiny le lehilahy. De teraka aminazy le lehilahy. De misy fotoana rehefa niady izy mivady moa nanina izy iny tantara rehefa ela zay de tezitra le zazavavin-drano de nandeha de tsy niverina intsony de nivonoiny le zaza sa le lehilahy ray amin'izay ny maty. Satria izy esprit fanahy izy. Afaka tonga olona izy, afaka tonga
Amen. De io le mamitaka le olona rehetra ety ambony tany, mamitaka. Amen. Misy izy io tonga na hatram'izao izy de zay ny ataony fiasany zany, mahatonga ny olona be de be le manan-karena, manam-boninahitra, mandeha any anaty rano, manao fifanekena. Rava ny asanao Satana, rava ny asanao Satana, rava ny asanao Satana, rava ny asanao Satana amin'ny anaran'i Jesosy. Kofa miranao Jesosy. De io le vehivavy janga, io le vehivavy janga lay tenen'ny tenin'Andriamanitra, mamitaka olona maro, mamitaka olona maro. Misy olona hoe mahita hoe iny vehivavy tsara tarehy hitany, vehivavy tsara tarehy, misy tantara ohatr'izany mihitsy be de be mahalala an'izany tsika. Ohatra le lehilahy avy namonjy boîte de nuit na le lehilahy avy nandehandeha de mahita vehivavy mialina tsara tarehy, de lasa izy de hoe mahita an'le vehivavy izy de lasa mandeha miaraka amin'ny vehivavy. Olona tsy fantatrao amin'iny alina de araka aminy ianao matory, lasa matory anao de eny amin'ny fasany maraina mifoha izy eny amin'ny fasany hitany. Fa na avy aiza izy le izy Satana. Fa na izaza vavin-drano iny le manao firaisana aminao de izy nefa nanao firaisana aminao de ahoana am'izay? Efa avy nanao firaisana aminao dikan'izay nisy zavatra nalainy avy ao aminao. Amen. Tsisy gratuit zany ny amin'ny Satana, tsisy maimaim-poana zany. Alléluia. Ao tonga amin'le fanazavana. Amen. Azoantsika azy tsara. De io vehivavy io no manjaka ety ambony tany, io vehivavy io zay mamitaka tanora maro. Tiako mba hahenao an'izao tenin'Andriamanitra zao raha ianao mihaino zarao, satria misy fanahy maro tian'ny Jesosy ho vonjena. Alléluia. De reny am'izay zany manao pacte ry zareo ohatra ka olona manamboninahitra, manalaza ty azo plasy de makany anao fifanekena izy ireo amin'ny fanahin-jaza vavin-drano, de misy manao firaisana aminy, misy vadiny, de manao teny am'izay izy hoe anambady anao de tsy mahazo miaraka amin'ny vehivavy anao, fa raha vao miaraka amin'ny vehivavy anao de zay vehivavy arahanao de vonoko, zay vehivavy arahanao de vonoko. De matetika raha vao misy lehilahy ohatra zany miaraka amin'olona izy de zay vehivavy ny arahany marary tonga de maty, vehivavy arahany tonga marary de maty, satria le zazavavin-drano mihitsy miteny hoe tsy azonao miaraka amin'olona ratsy zaho. Sisany ataon'le zazavavin-drano. Fifanekena zany le izy. Misy lehilahy anankiray zay niteny hoe io zazavavin-drano izy ny vadiko de zay rehetra ilaiko izy nomeny. Amen. Mamitaka olo maro io vehivavy io. Zay raha ohatra ka izy tena miseho amin'ny olona de tena mission mihitsy izy rehefa andeha hanao mission de tena manao endrika tena tsara tarehy avy any anaty rano izy tonga olona ety ambony tany. Amen. Akamaroan'ny olona hitantsika io démon en chair. Alléluia. Akamaroany io fanahy ny devoly mandeha maka endrika olona. Amen. Amen. Zay mila hitandremantsika satria tsy fantatsika na olona akaikitsika io. Mila antanitsika an' Jesosy foana. Amen. De le lehilahy zany izy mivadiny le zazavavin-drano de isakariva tonga aminazy isaka amin'ny 12 alina sa 4 alina. De mila tôbila izy de misy tôbily tsara tarehy tonga de azony, mila vola hoatrino tonga de eo le vola, mila an'izao tonga de eo zay rehetra ilaiko, akanjo inona de mila akanjo de le akanjo izy zavatra tena naturel zany le izy tonga de le armoire tonga de vita pasika tonga de io le akanjo. Izay tenako le akanjo anaovantsika reny. Amen. Mifabriquer an'ireny izy ireo any anatin'ny rano. Alléluia. Efa vitany zareo any zavatra modely io avy any mandeha ety ambony tany. Amen. Alléluia. De zao izy mila akanjo ohatr' zao no tiako. De fa zao izy matory andeha hiasa izy zao na andeha hoaiza izy iny jereko le akanjo efa vita pasika eo. Izy efa lasa izy tany ariva fotsiny izy mandalo isaky ny ariva. Ndray mandeha izy natory teo anilako izy de za matory izy de io zany zay izy ariva de mifoha izy jereko biby lava be izy taitra am'le amialina biby lava be izy ny anilako de avy izy tonga de miova olona, de avy izy tonga de miova volo tsara tarehy sady vehivavy tsara tarehy. Hitantsika amin'izany le fandriky ny Satana, biby maka endrika olona, biby izy maka endrika. Amen.
ka ianao iny izy manao firaisana amin'iny lehilahy iny, azafady fomba fiteny fa azotsika mba hiala amin'le fijangajangana. Tsy olona rehetra andehanantsika anaovantsika firaisana, tsy olona rehetra andehanantsika menina. Efa zanak'Andriamanitra ianao, nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao ianao, hajao ny tenanao, hamasino ny tenanao. Amen. Tsy ny lehilahy rehetra ezakazantsika tany amin'ny tsy fahalalana atsika zay, tsy ny vehivavy rehetra lasa. Tsy hainao na satana ny arahanao, tsy hainao na Lucifera ny miaraka aminao. Amen. Iny miaraka aminao iny izy lasa bibilava, de iny zavatra azafady amin'ny fiteny azoantsika anazy, satria maro tsika mbola voafatry ny fijangajangana, voafatry ny fijejoana, filibana maro samihafa. Iny ranonaina iny alainy, bibilava ranonaina alainy iny hoentiny any amin'ny hoentiny any ambany rano. Amen. De any ambany rano izy ireo mifabrike an'reny ranonaina tsika reny, azahoantsika azy reny amboarin zareo parfum. Misy reny olona ampiasainy zareo reny, de reny no alaindry zareo anamboarana parfum izy reny, anamboarana savony manitra reny, anamboarana izay no asa ilainjareo rehefa misy olona mpanaovinjareo mission zay izy andeha anao hoe zao ny ilaiko aminao, ohatra manao fifanekena, de manao fifanekena tsy voatery amon'olona ihany, manao fifanekena am'le fanaizazavavin-drano izay, de zao ny ataony hoe ianao mpanaoviko mission hiaraka amin'ny lehilahy foana no ataonao raha vehivavy izy. De misy koa ny lehilahy de hoe hiaraka amin'ny vehivavy foana ny ataonao, de izy sperme azafady amin'ny ranonaina iny alaivo intoty izy sperme azonao. Rehefa ianao miaraka amin'ny olo de tonga bibilava ianao, de afaka maka ny sperme, de entina any ambany ranomasina reny de nilay anankiray zany tantara, de reny izy amboarinay le devolo manamboatra an'le izy tonga parfum, manamboatra an'le izy ho tonga amen. Indraindray reny amboarin-jareo tonga zaza, de zaza avy aminao iny, de amboarin-jareo démon, amboarin-jareo amen. Resaka spirituel be zany le izy amen, ara-panahy. De ilay nijangajangan'ny mpanjakan'ny tany sady natao leon'ny divine fijangajangany ny mponina tamin'ny tany. Le mpanjakan'ny tany misy le manao fifanekena, tena fa mahalala hoe ataon'le izy, manambady an'le vehivavy zavavindrano mihitsy izy. Misy kosa tsy mahalala fa le tratran'le fijangajangana iny. Amen. Reny le tsy mahalala hoe le tsika le tsy mahalala ohatra de miaraka amin'ny lehilahy be dia be, reny tsy fahalalantsika reny. Amen. Nefa tsika amin'ireny efa leon'ny divine noho izy eto, efa leon'ny divine fijangajangantsika amin'ireny. Amen. Satria na de tsy hitantsika maso, misy olona reny ampiasainy, reny ampiasainy ataony amin'izay ny olona rehetra ety ambony tany, tanora rehetra ety fandrihiny ahoana moa fiteny sarany hoe jambay ny masom-panahintsika zany, de hiaraka ny lehilahy sy ny lehilahy, ny vehivavy sy ny vehivavy tsy manambady, maro amin'izay tsy mivady aloha fa le firaisana aloha, de teraka tsy manambady, zany rehetrarehetra zany plan'izy ireo, programan'izy ireo anapotika ny avenir antsika. Amen. Anapotika ny fiainantsika. Amen. Etoiza koa dia nentiny, ary azafady misy adiniko ihany koa amin'le mpanjakan'ny tany zany, le olona manao le manamboninahitra, manana plasy mahisy azy de indraindray hoe andao fa omenanao io plasy io de misy ohatra zany ihany koa hoe fa ianao mila miaraka amin'ny zanakao ohatra. Zay mahatonga an'ireny misy ny sasany piskidy reny de tena hoe ny zana no iarahany. Misy tsy miaraka aminazy ara-nofo ohatra zao izy fa miaraka amin'ny ara-panahy, de reny indray le fanahy manambady koa. Sakarazany zany le fiasany, sakarazany fiasan'ny satana. Indraindray le fanahy zazavavin-drano manafika anao maka endrika fanahy manambady, indraindray le olona akaiky anao mihitsy fa takonany maso, takonany tareny tsy ho hitantsika. Amen. De iny mampijaly an'le zanany mampijaly an'le zanany. Amen. Miaraka aminy isaky ny hariva, de le zanany mahatsapa hoe misy olona manao firaisana aminahy isaky ny hariva, fa tsy ho hitany mihitsy ny tareny satria izy mampiasa fanafody. De rainy anefa io satria izy manao pacte am'le devolo ohatra.
misy be dehibe ohatra zany raha niteraka azy satria izy anao fanekena de le devoly miteny hoe mila iarahanao le zanakao. Hitantsika am'izay le fahavetavetana, hitantsika le devoly ratsy saina. Amen. Misy ihany koa fifanekena ohatra io zanany io andao fa omenay place ianao, omenay toerana ianao fa zao io zanakao na lehilahy ohatra izy na vehivavy mananjanaka raha hiteraka izy hananjanaka anakefatra efa fantatry zareo efa ananjanaka anakefatra io zanany rehefa nambady na le vehivavy ohatra na le lehilahy le zanakan'le le ranao fifanekena amin'jareo zany. De rehefa anao fifanekena aminay de io zanakao lahy io zany tsy hiteraka tsy hananjanaka mihitsy izy satria izay ilain'le devoly le zanakan'le le zanany lahy zany ohatra na le zanany vavy efa ilain'ny devoly mialoha noho ny fifanekena nataon'ilay rainy. Amen. Noho le fifanekena nataon'ny rainy. De le zanany tsy mahalala am'zany, tsy lavitra ny fahavalontsika ny tenin'Andriamanitra miteny an'izany. Tsy lavitra. Izay ny tsy atokitsantsika olona fa afa-tsy Andriamanitra rery ihany. Ny rainy renin'ny zanany ihany izy no fahavalo, misy tenin'Andriamanitra milaza zay tsy tadidiko aiza. Reo ihany no fahavalontsika, manakaiky antsika ihany no fahavalontsika. Halleluja, tsy akarola lavitra mihitsy ny Satana. Izay le tenin'Andriamanitra Jesosy mihitsy ny teny hoe raha ny Satana hoy izy satria le farisiony teny azy hoe devoly izy nandroanao Belzebub izy nandroanao devoly. Raha ny devoly izy de ny ao an-trano ihany samiady zay. Le samy ao an-trano ihany ampifanafina, fandrafiny. Hatramin'ny famisaviana asany sy fanahin-jazavavin-drano daholo zany satria reo manao pacte am'ireo. Amen. Ny olona mpamosavy elao lavitra, rehefa hainao mpamosavy elao lavitra satria ny aveniranao no alainy, ny mombanao no potehiny, mody tsara aminao izy ny atoandro fa ny hariva izy manafika anao. Halleluja. Amen. Fantaro mila fantatsika. Mila fantatsika hoe iza io olona miaraka amintsika, mila fantatsika hoe iza ny manodidina antsika, mety io manodidina antsika ihany fahavalontsika, mety ny ankohona antsika ihany no fahavalontsika, tsy midika zay tsy hitiavintsika ny ankohona antsika. Amen. Fa ento-bavaka dia anontaniho an' Jesosy ary mifona ho azy ihany koa raha ohatra ka fantatrao le izy satria ny tompo dia mampafantatra antsika foana izy raha tena zanantsika. Halleluja. De zay zany hoe izay arakaraka le fifanekena ataon'lay olona zany. Ohatra reny artista reny be dehibe akamaroan'ny artista manao fifanekena. Raha ianao mpanakanto ka tafalatsaka menao an'izao video zao satria tsy fantatsika ny fiasan'ny fanahy masina. Tsy fantatsika fiasan'ny fanahy masina. Efa Jesosy hikasika olona. Amen. Ka mahenao an'izao video zao mibeba ianao. Mibeba fa tsy mahavonjy ianao mihitsy ny anaovanao pacte, anaovanao fifanekena satria misy farany zavatra rehetra. Jesosy ho avy. Jesosy ho avy. Amen. Ka ny fanahin'ny zazavavin-drano be dehibe ny fomba fiasany. Be dehibe ny fomba fiasany. Halleluja. Misy ihany koa arakaraka zany. De ohatra zay zany le zavaiko teo hoe sasany hoe izy ihany no fahavalon'ny zanany, izy ihany no maka ny zanany hoe misy lehilahy ohatra anambady le zanany lahy ohatra, de misy vehivavy natokan'Andriamanitra io vehivavy io vadiny satria tsika io misy ny vady avy amin'Andriamanitra, misy ny vady tsy avy amin'Andriamanitra fatatsika zany. Misy ny vady avy amin'ny Satana. De misy vady omen'Andriamanitra, misy vehivavy ho vadin'io zanany lahy io ho zanan'le le rangana le ramatoa manao pacte amin'ny devoly zany. De fantan'izy ireo vao hitany le vehivavy de fantany hoe hampilamina ny tokantrano zanany raha ty lasa vadin'le zanany de milamina ny fiainan'ny zanany sady olona hanompo an'Andriamanitra zany. Amen. Exemple raisiko ary tantara misy ihany koa. De inona ny ataon'le rafozana na le lehilahy sakanany le zanany tsy hanambady an'io. Izay tsy mila ny vehivavy fa misy vehivavy mena ianao. Tsy hoe izy le hoe tsy tiandry zareo fa nohony hoe zay hoe hatsara le fiainan'le zanany, atonga le zanany hoe tsy satria olona mivavaka ohatra le vehivavy de sakanan'izy roa mialoha de omeny vehivavy hafa.
De ny vehivavy iny nefa sireny de zao koa olona miara-miasa aminy. De manapotika ohatra zany mihitsy manapotika misy na ny ray na ny reniny, manapotika ny fiainan'ny zanany. Amen. Izany rehetra zany le fiasan'ny Satana. Fiasan'ny Satana tsisy zany hoe rainao reninao tiavy. Fa na ny reniny na ny rainy ataony, raha ohatra ka ny zanany manao pacte, raha ny zanany satanista, raha ny zanany piskidy, raha ny zanany ina daholo illuminatif, franc-maçonnerie, occultisme, raha mampanao pratika andreo ny zanany na ny rainy na ny renina, de tsy lavitra ny ataony sorona. Tsy lavitra ny olona ataony sorona, na ny reniny na ny rainy. Raha ohatra ka le zanany manao pacte. Raha ohatra ka ny reniny na ny rainy manao pacte de ny zanany ihany koa ny ataony sorona. Amen. Alléluia. Tsisy protection, tsisy fiarovana afa-tsy ao amin'i Jesosy. Ry hava-malala, Jesosy ny fiarovana lehibe indrindra. Amen. Maloto ny tany, maloto, maloto. Amen. Tsy hitanao tsony hoe aiza ny ansianao ny tongotrao, aiza ny ansianao ny tananao, iza tsony ny atokisanao, tsy hainao tsony. Amen. Satria na hatrany am-piangonana miditra, na hatrany am-piangonana ny occultisme lasa pastera, ny franc-maçonnerie lasa pastera. Nefa izy olona ampiasain'ny devoly. Amen. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra sady natao leon'ny divay fijangajangana mponina tamin'ny tany. Ary izy ireo mandray ny azoan'jareo ositra, ny androan'jareo ositra de le fijanganjangana. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe ten'Andriamanitra miteny hoe leon'ny fijangajangana ambony tany izy, satria manao ahoana? Ao ny manao firaisana lehilahy samy lehilahy. Ataony devoly mila lehilahy foana iraisanao fa io na azonao ositra, azonao maminany, io no azonao ositra, mahatonga anaovanao délivrance olona. Nefa le izy tsy Jesosy akory mampiasa azy. Amen. Misy fiangonana be de be malaza mitsangana, nefa devoly Satana no ao. Amen. Manao fifanekeny izy azoany am'izao zany Satana tsy any efa andro farantsika zao. Mampiasa izy reny mpiasa-panjakana, olona ambony, fa am'izao izy miditra mpiangonana izy am'izao. Mpiangonana, amin'ny fiangonana poteny am'izao fotoana zao. Misy am'izao fotoana zao, mahita antsika. Le ohatra olona manome vola, tsisy gratuit zany amin'ny Satana, tsisy gratuit fa vao mandray ny zavatra ny anazy ianao de dikan'izay ianao anazy. Amen. Misy le vola omena zaraina maimaim-pona, mandray an'iny ianao, misy angamba na hatrany Madagasikara. Miliara million, fomba ahoana anomeza an'iny ianao maimaim-pona? Fomba ahoana anomezana anao iny maimaim-pona? Vao mandray an'iny ianao dikan'izay manaiky ny Satana. Misy fijorovam-volombelona ataoko le momba an'le hoe nanafian'ny fanahy manambady ahy. Nisy olona nampy vola de hoy izy tsara mihitsy izy, ino ma le niteneny hoe andao fa tena iantoko anao zay, raisy foana ny volanay. Nitsangana avy ao nandroaka. De inona ampatsahivy fanahy masina le olona andesako vola. Tsy mila fantaritsika ny zavatra raisitsika, ny zavatra andehanan'ny tongotritsika. Maloto ny tany, maloto. Amen. Azo vola be, mahazo vola be, misy mizara vola lasa. Na ny olom-bo afidy aza hoy izy ny ten'Andriamanitra ho voafitaka na andro farantsika zao ao amin'ny Matteo 7:20. Le devoly efa avy any afera miakatra ety ambony tany am'izao fotoana zao, midiny ety ambony tany. Avy any afera moa ny ambany tany de tsala miakatra avy any mihitsy izy, avy anaty lavaka noanoa, miakatra avy any mihitsy, manapotika satria fantany fa kely sisa andro iainany. Amen. Ialao ny fijangajangana. Raha ianao mihaino zao video zao, tafalatsaka mihaino zao video zao anao. Amen. Ialao ny fijangajangana. Ialao, tsy fantatrao ny olona iarahanao na olona avy aiza. Tsy fantatrao olona iarahanao itenenanao isanandro amin'ny telefona amin'ny internet io avy aiza. Tsy fantatrao ny pacte ataony. Tsy fantatrao. Indrindra tsika matimaty ny vehivavy, tsika vehivavy matimaty le olona manan-karena, manam-bola, mana voiture. Anambady ahy, nefa efa fantany ny étoile anao. Jesosy vao teraka de hitany ny étoile, hitany mpanjaka Heroda, nampamono ny zaza rehetra izy. Latsaka ny fiotaona roa taona iny. Satria le étoile ny Jesosy hitany hoe mpanjaka de
Fa Andriamanitra ny anjeliny seho tamin'ny Maria sy Josepha ento mandroso tany Ezipta hoy izy fa mikasa hamono anareo ny Herode hamono ny zaza. Fanahy niza tao amin'ny Herode, fanahy ny Lucifera. Amen. Ka ianao manokatra ny tenanao, anao hijangajanga andeha hiaraka amin'ny olona. Efa hita ny Lucifera mialoha ny étoile anao, ny avenir anao ho mpanompon'Andriamanitra ianao. Olona ampiasainy tompo anao. Olona ho tonga ingénieur anao, olona ho tonga olambony anao, poteny ny étoile anao. Amen. Alléluia. Tsy resaka ao ny resaka ara-panahy, ao ihany koa ny resaka ara-nofo. Mety olona ho tonga olambony fa poteny. Amen. De tohizako ten'Andriamanitra de nentiny tamin'ny fanahy ho any anefitra. Ho any anefitra ary nahita vehivavy nitaingina bibidia amin'ny volo-draky. I Jaona zany nentina tany anefitra nampahitana an'io vehivavy janga io. Alléluia. Feno anarana fitenenan-dratsy sady nanandoha fito sy tandroka folo. Fitenenan-dratsy. Izay le ampialana antsika amin'le fitenenan-dratsy. Le teniteny foana. Teniteny ratsy, teny fanakianana. Tsy avy amin'i Jesosy ny teny fosafosa, tsy avy amin'i Jesosy. Tsy avy amin'i Jesosy fa avy amin'ity fanahin'ny zazavavin-drano ty. Tsy nahalala antsika. Marina fa tsy nahalala antsika. De rehefa nandray Jesosy tsika miala. Fitenenan-dratsy. Raha vao tsika miteny ny hafa de fa miteny ratsy tsika zay. Mankahala ny hafa tsika, mahita klema ny hafa tsika. Efa fanahin'ny zazavavin-drano tafiditra amintsika. Efa ho tafiditra ny fanahin'ny famisaviana. Satria ny mpamosavy, ahoana moa ny teny koa ny fanahin'ny famisaviana? Ny mpamosavy ny teny vararaka ny mpamosavy zany lanan'olo hoe mpamosavy. Teny tsy voahevitra, teny tsy fantatra ao aviaiza voatonony ao daholo. Amen. Ary manozona foana izy. Alléluia. Enao nefa kristianina mandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao, tsy tokony hisy fitenenan-dratsy tsony eo amin'ny molotra atsika. Tsy tokony ho zonona atsika ny fiainantsika zay misy nazavaiko tamin'ny maraina hoe feno fifaliana foana ny fiainantsika. Le vokatry ny fanahy. Tsy ho zonontsika mihitsy ny fiainantsika. Vao mifoatsika fiainako ty Jesosy eo, tsy manambola, tsy manambady. Non. Talohantsika nanao zay. Fa vao misokatra ny masoko de ny fiainako manomboka amin'izao Jesosy ao, vao misokatra eto ny masoko andeha hiasa de tahinao ao, ny vola raisiko, ny eny an-dalana, zay rehetra ataoko feno fifaliana ao, ny ninona ataoko Jesosy ao. Amen. Ianao no mibeniny vatanao, tsy andrasanao olona. Ny olona manozona anao fa tsy fantatrao, tsy hainao. Enao vatanao koa mbola manozona ny fiainanao. Teneny foana tsara ny fiainantsika. Amen. Ninina mitranga amin'ny fiainantsika, misaotra ny Jesosy ao. Ninina mitranga ao, misaotra Jesosy ao. Arovony lelantsika. Amen. Satria ny fitenenan-dratsy eto, ilay mpiteny ratsy de ilay Satana, de ilay sirain'i Dieu, fanahin'ny zazavavin-drano. Fanahin'ny zazavavin-drano, ao ny fanahin'ny reine de la côte. Ho hitantsika eto koa zay fanahin'ny reine de la côte zay. Ao ny fanahin'ny Jezabel. Amen. Sady nanandoha fito sy tandroka folo. Mba hijerentsika amin'izany, olona iaditsika, iadian'ny kristianina, tsika miady, tsy miady amin'ny nofo aman-draho izy, fa miady amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Fanahy no iadiantsika, fanahy ratsy. Manana loha fito izy sady manatandroka folo. Tsika inona ny atsika? Fanahy masina anao anatsika ilay mahery. Fanahy masina anao anatsika. Io no miady ho atsika. Zay mahatonga atsika minitra segondra miantso ny fanahy masina. Fanahy masina, fanahy masina, tsy maintsy atsoina hameno atsika isan'andro ny fanahy masina. Mila feno vavaka isan'andro tsika, mila mirehitra foana ny afo de le diluile ny fanahy masina. Io nandavo atsika azy ary fiainana fifadikana. Io no nandavo atsika an'io. Jereo fotsiny ane zany manana loha fito tandroka folo zany iaditsika. De tsika hoe matory sady tsy fadiana. Amen. Foaza atsika fiangonana. Mifoaza atsika. Ialao ny torimaso mpanahy, ialao le torimaso vita zay. Tsisy fotoana tsony Jesosy. Alléluia. Ara vehivavy de nitafy lamba volomparasy sy jaky ary niravaka volamena sy vato soa ary perla
sady ny tanan-kapoaka volamena teny an-tanany feno zava-betaveta dia ny zava-maloto momba ny fijangajangana. Zay ny azavaiko teo, le zava-maloto feno betaveta ao anatin'ilay kapoaka volamena. Inona le teneniko teo? Le firaisana, le anirany le olona manao firaisana, de le zavatra alainy, le ranonaina alainy. Amen. Ao ny manao masturbation, ao ny manao masturbation. Veriny le olona izy manao masturbation azafady, fa tena directa rehefa ny masina amin'ny teny directa, tsisy indirecta zany, fa mazava directa amizay azotsika tsara le izy, satria fanahy no vonjeny Jesosy. Manao masturbation ianao, eritreretinao iny zavatra mivoaka iny fa hoe tsisy maka iny, misy maka iny, devoly maka an'iny. Enao mieritreritra hoe tsisy olona, misy olona miaraka aminao enao manao masturbation io, misy fanahy ratsy ao. Amen. Iny zavatra iny alaina io izy raha izy misy le izy tsy devoly fa misy le satanista reny fa fanahy izy, fanahy ihany koa, satria reny efa demi olona izy, demi devoly, moitié izy devoly, moitié izy olona. Reny satanista, reny franc-maçonnerie. Alléluia. Raha ianao franc-maçonnerie, raha ianao illuminati, occultisme, mibebahy ianao fa ho avy Jesosy. Raha ianao mihaino an'izao tsy haiko, raha gasy ianao mihaino an'izao ka mampiasa fanafody, mibebahy ianao. Amen. Alléluia. Andro farany zao ary Andriamanitra Jesosy mihitsy mampalala, mampafantatra ny zava-miafina, manokatra ny masom-panahy ny zanany hampalala ny marina. Alléluia. De izay hoe le zava-betaveta le sotrony amin'ny kapoaka iny. Amen. Ao raha, misy koa ny raha le olona vonoiny izy ireo. Ao le zavatra maloto le tenenitsika teo. Mitafy lamba volomparasy sy jako izy. Zany hoe le volomparasy zany maka lokona devoly ihany koa zany volomparasy. Amen. Andriamanitra koa mampiasa na loko. Misy lokon'Andriamanitra, misy lokon'i Jesosy. Ampiasainy misy tsika ohatra manofo mahita loko, de misy antony koa ina pahitany Jesosy atsika. Ny devoly koa makatahaka an'izay. Makatahaka foana ny devoly. Na tsika ohatra manao famasina very, manao robe, manao kanjo fotsy. Satana koa manao kanjo fotsy. Ny reny ampiasainy reny tiako tenena, le sorcier, misy zao manao fotsy koa, manao kanjo robe koa izy ireo. Fa ahoana ny alalantsika azy? Na mampiavaka atsika amin'ny Jesosy sy ny Satana, inona no mampiavaka? Le fialana amin'ny fahotana zay mampiavaka atsika. Tsy miaroaro zay mampiavaka atsika, zay mahamasina atsika. Zay ny mahamasina atsika ao amin'ny Jesosy. Fa raha atsika na manao robe lava be, na manao saron-doha ao nefa miaina amin'ny fahotana, inona ny dikany? Mitovy amin'ny sorcier ihany ao zany. Mitovy amin'ny mpanao fanafody ihany amin'ny fody, mitovy amin'ny olona mpanao zavatra tsy mampijangajanga ihany ao. Amen. Zay na tonga Jesosy niteny fariseo sy ny mpanorandalana. Fa le izy mila masina ianao anatiny no ivelany, masina ianao ny zavatra ataonao, itorianao, iainanao, zavatra tenenao, ankatoavinao. Amen. Ary raha vehivavy dia nitafy lamba volomparasy sy jaky. Ao amin'ny Isaia toko voalohany, raha mamaky ianao 9:7 izy ny ten'Andriamanitra hoe na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanareo. Resaka fahotana zany ty jaky ty. Dia ho fotsina toy ny ra-panala. Zany hoe inona zany jaky tsy dia azoko hoe, mijery amin'ny français koa fa tsy dia azoko loatra hoe inona le jaky. Ary ny ravaka volamena sy vatosoa ary perla sady ny tanan-kapoaka volamena. Ary ny ravaka volamena io no tiako tongavana. Le tsika matimaty ravaka, mividy ravaka. Amen. La ravaka sarobidy volamena, mirantiranty ravaka de hoe ianao no tena manambola satria nahavita ravaka sy ny sisa, nahavita anananao voavidinao daholo ny modely rehetrarehetra. Ary ny ravaka volamena sy vatosoa ary perla. Avy ai zareo mamboatra an'io, avy any ambany rano, avy any ambany ranomasina io amboarin'izy ireo. Alléluia. Amen. Io le reine de la côte io, mbola fanahy zavavin-drano ihany io. Fa ny fomba fitenenana azy hoe reine, mpanjaka. Makatoerana mpanjaka zany izy, reine. Roi izy raha lehilahy, reine izy raha vehivavy. Ao ny sirène des eaux,
Sy reine de sol le mamitaka amin'ny fijangajanga sisa, reine de la côte de fitaka amin'ny firavaka. Ravaka boucle d'oreille, amin'ny tanana, amin'ny tongotra, amin'ny vozo. Amen. De zay mahatonga an Jesosy miteny hoe i Paul nanoratra ny anty Timoty anao Timoty satria misy le mpianatra ny tompoko le Timoty. Bakiko. Zay mahatonga an Jesosy miteny satria maro manko tsy manaiky an'ity zavatra ty. Halleluja. Fa fanahy masina tsy mba mandainga. Tsy mba mandainga ny fanahy masina. Timoty voalohany toko faharoa andininy fahasivy. Ary toy izany koa ny vehivavy iravaka amin'ny fitafiana mamendrika mba amin'ny fahamaontina sy ny fahonona tena. Fatsy mazava amin'ny volo mirandrana, tsy amin'ny volo mirandrana, sy ny volamena, zay le volamena teo. Enontsara izy sy ny volamena na vatosoa na fitafiana sarobidy satria avy aiza io? Avy any amin'ny zareo any anatin'ny ranomasina mamboatra azy de verina amin'le ten'Andriamanitra teo. Amen. Ary raha vehivavy de nitafy lamba volomparasy sy jaky ary niravaka volamena. Raha tsika mbola matimaty ny volamena de mbola voafandriky ny fanahy io. Raha tsika mbola miazakazaka amin'ny rojo ravaka, reny ane rojo ravaka ataotsika reny de voafatry ny tananao. Manao rojo amin'ny tongotra voafatry ny tongotranao. Manao amin'ny vozo ny vozonao voafatotra. Amen. Zay ny dikany. Ka raha tsika mbola miazakazaka makany miazakazaka hoe mba tsara ravaka zany, tsara rojo, dikan'izay anao mbola dominen'io esprit io ianao. Mbola fatoran'io fanahy io ianao. Zay mila hoe zay mahatonga ten'Andriamanitra le Timoty nivaketsika teo fa tsy amin'ny volo mirandrana ho izy. Misy ihany koa ny randrana ny mpanompon'Andriamanitra nentiny anjely tany. Misy ny randrana ho izy avy amin'ny sirène des eaux. Re firandranana rasta reny ho izy de hitako any daholo ireo modèle reo izy. De le randrana inona koa le niteneniny an'izay mitohitohy reny tsy haiko. Ny randrana satria ten'Andriamanitra nge miteny, Andriamanitra ne mahalala ny zava-miafiny. Fa tsy amin'ny volo mirandrana ho izy. Sy amin'ny volamena. Sy ny ravaka volamena sy ny vatosoa de mitovy eny verset ravakinao. Sy vatosoa ary perla. Satria zareo mifabrika de raha vao manao an'ino dikan'izay le fanahy miavotehanao miditra ao aminao. Amen. Sady ny tanaka apoka volamena ty an-tany feno zava-betaveta sy ny zava-maloto momba ny fijangajangany. Andiny fahadimy. Ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny handriny nanao hoe zava-miafina Babilôna lehibe, reniny mpijangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany. Halleluja. Zava-miafina Babilôna inona? Ty firenena misy atsika ty toerana ty ambon'izao tontolo zao ty Babilôna. Vakio ny Apokalypsy toko 7:10 ny amin'ny andravana ny Babilôna. Izao tontolo izao io Babilôna io fahalotona maloto. Babilôna lehibe, reniny mpijangajanga. Iza ny reniny mpijangajanga? Io sirène des eaux, reine de la côte. Reo no mpijangajanga fanahin Jezabel. Mpijangajanga mamitaka tanora maro, tafiditra amin'ny fiterahana alohan'ny fanambadiana. Tafiditra ianao anatin'ny hoe bevoka tsy manambady, tafiditra ianao amin'ny fitafy je m'en fous ny nefa miakanjo ianao fitafy mivoa ny tratra. Hita amin'le tratra mivoa. Amen. Inona ny tanjon'ny Satana, ny tanjon'ny reine de la côte sy ny Jezabel amin'iny? Am'izay séduire lehilahy ianao amin'iny. Rehefa mivoa ny tratra inona miseho? Rehefa manao je m'en fous ianao amin'iny inona ny mivoa? Le kibo. De iny hitan'ny olona rehetra, hitan'ny lehilahy rehetra. Amen. Mandoto ny tany io fanahin' ty vehivavy janga ty. Mandoto ny tany, mandoto ny tanora maro. Halleluja. Ao ny manao jerenge pataloha am'izao hoe. Jereo lamaody mivoaka am'izao hoe. Fa mamaritra hatramin'ny azafady amin'ny fomba fiteny. Le cycliste ataotsika reny inona mifaritra? Hita hatramin'ny fitafy anatiny ao hita. Hatramin'le zavatra anatiny anaovantsika ao. Amen. De hoy isika hoe vehivavy aho.
Fa le fanahy ny zazavavin-drano mihitsy mandoto manimba fanahy maro, manapotika tanora maro, manapotika avenira maro, avenirantsika. Haleloia. Tsy manakina akory, tsy andeha hiteny ratsy fa hanavotana ny fanahitsika ho afaka. Hanavotana ny fanahitsika ho afaka amin'ny fijangajangana, ho afaka amin'ny fandriky ny devoly. Haleloia. Amen. Ary mitatra foana ny lamaody ataony. Alavo ny tanora. Ka hany hatramin'izao na ny vehivavy teo lehilahy, ny lehilahy teo vehivavy, lehilahy teo vehivavy, lasa vehivavy samy vehivavy amin'izay fanambady lehilahy samy lehilahy. Makany. Amin'ny andron'ny Antikristy, ny ray afaka manambady ny zanaka. Amin'ny andron'ny Antikristy io, malalaka amin'izay fanambadian'ny lehilahy sy ny lehilahy, vehivavy sy vehivavy. Nahoana moa mbola misakatsanga satria mbola eto ny fanahy masina, tsy maintsy miteny ny fanahy masina satria mbola eto. Raha ianao ao anatin'ny lesbienne sexuelle mienao zao video zao, mibebahy ianao. Alléluia. Raha ianao le tia vehivavy, tia lehilahy, mibebahy ianao. Amen. Mila mibebaka manantona Jesosy fa tsy fanahy avy amin'Andriamanitra zany. Haleluia. Misy manompon'Andriamanitra miaina amin'izany koa. Haleluia. Mampiomana antsika Jesosy satria hoavy izy. Hoavy ny andron'ny Antikristy. Malalaka zay tian'olona atao. De hoe andron'ny fahalalahana zao, andron'ny miadana amin'izay tsika. Amen. Ataovy zay tiana atao. Abomination, fahavetavetana eo anatin'Andriamanitra. Ary pira noho ny Sodoma sy Gomora. Sodoma sy Gomora nandravan'Andriamanitra azy tahaka an'izay ihany koa, ny lehilahy samy lehilahy boridaboridana. Tsisy tsonenatra. Izy ankehitriny amin'izao fa tsy, amin'izao tena fa tsy haintsona ny manambady biby. Haleluia. Fanahiniza io mamitaka io, fanahiny zazavavin-drano. Fanahiny Lucifera ihany io, mbola izy ihany io, izy sady makendrika lehilahy, makendrika vehivavy. Amen. Zay lehilahy satanista zay, le lehilahy satanista moa zany hosan'ny hoe ombiasa, piskidy. Teniteny izy hoe zay izy rehefa mivory de isaky sabotro izy Lucifera midina ety, satria misy toerana izy ao amin'ny première ciel, ao amin'ny deuxième ciel, mana trône ao izy. Amen. Misy trône ny ao. Amen. De midina izy rehefa sabotry, miditra ao anatin'le olona, miditra amin'ny zay olona izy ampiasainy, ohatra amin'ireo satanista reo zany, satria izy fanahy. Ohatra zao tsika zao ampiasain'i Jesosy ny fanahy masina, ny fanahin'i Jesosy ny midina anatintsika ao. Amen. Fanahin'i Jesosy mampiteny atsika. De tahaka an'izay koa ireo ampiasainy. Miditra ao anatinay io izy de avy eo izy miconduit anay hoe ry vehivavy ry raha. Tsy fatatsika ny olona ny arahantsika. Elao le fijangajangana. Fa potika ny fiainanao. Lucifera miditra amin'ny fiainanao zao manao potika ny fiainanao. Amen. Potika ny mombanao rehetra, bloqué ny fiainanao, tonga de blocage. Zay mahatonga antsika rehefa nandray an Jesosy tsika, tsy vitany hoe première dingana ianao ndray Jesosy de mivita eo. Fa mila mitady Jesosy ianao hamahana ny blocage rehetra ny adalana vitantsika hatramin'izay, ny fijangajangana nataontsika hatramin'izay. Amen. Za zany tena hoe mpijangajanga za zany. Za mpijangajanga, adalana tsy adalana vitako zao. Amen. Fa Jesosy nanafaka tamin'izany. Jesosy namafa ny anarako tany amin'ny bokin'ny fiaina tsy hita. Haleluia. Lucifera nanao zay azony atao. Lucifera te hanapotika ny fiainako. Amen. Ina ny adalana tsy nataoko. Haleluia. Fanafahany Jesosy tamin'izany aho. Enao koa tiany Jesosy ho afaka. Enao koa tiany Jesosy ho esorina amin'izany. Haleluia. Amen. Mpamitaka ny mpandainga Lucifera. Aza vela ho viravirainy devoly ny tenanao, hamasino ny tenanao, hamasino an Jesosy. Amen. Haleluia. Aza mety fitahin'ireo zavatra hitantsika reo, rendrarendra reo, lamaody isan-karazany. Na itsika lasa voafitaka atsika fiangonana amin'ny fividiana lamaody, mbola manaraka lamaody ny ravaka volamena, tsy maintsy volamena, tsy maintsy volafotsy. Ao ny miteny hoe fiarovana ny volafotsy, fiarovana veza ny volafotsy. Fiarovana ambony indrindra Jesosy Kristy Tompo. Amen. De io anarana Babilôna io de io mamitaka le Babilôna de le izao tontolo izao, reny mpijangajanga le nivolazantsika teo.
sy ny zava-bebe tamin'ny tany. Andiny fahaenina, ary hitako fa indro raha vehivavy dia leon'ny rany olona masina sy ny rany martioran'i Jesosy. Koa raha nahita azy aho dia gaga indrindra, gaga John, satria le zavatra hitranga amin'izao vanandrontsika zao hitan'ny John io hoe ahoana ty vehivavy, le vehivavy zay ren'ny fijangajangana ty, amen. Io no mihinana ny ran'olona masina, alleluia, mitsitra le ran'olona na zao nitretratsika na misy tsika io olona hitatsika ohatra zao le devoly efa hoe amono an'le olona, tsifiny le ran'le olona, le manao firaisana zay na teneniko hoe le firaisana aranofo mila tandremantsika, fa le ra tsifiny le fanahin'ny vavin-drano tsifiny hoaniny, amen. Zay mahatonga le olona misy maty an-drano, le ra tsifiny de le fanahy le any anatin'ny rano mitsika. Hitatsika le tamin'ny fahazazana de maheno reny hoe olona tsy hita an-drano, iza le maka an'le olona tsy hita reny, lay ao anaty rano zay toko ao ambany rano ao misy tanàna lehibe, halleluja. Vonoiny le olona hoaniny le ra rehefa tsisy laninazy de abokany ety ivelany amizay de hita le fatin'le olona. Io rano hitatsika io misy fanahy, izay mahatonga antsika arovana amin'ny rano Jesosy. Ny toalette misy atsika, ny toalette raha kofa amin'ny rano Jesosy fa ao idiran'ny fanahin'ny zazavavin-drano, na io rano androatsika io, amen. Maloto ny tany, maloto izao rehetrarehetra zao, amen. De manina izy nyteny hoe leon'ny rany olona masina, satria ny olona masina, ny olona hitatsika le olona manao miracle izy an Jesosy hoe manao faminaniana sy ny sisa. Leon'ny rany io le fanahin'ny zazavavin-drano satria manao pacte amin'izy ireo, manao pacte. Ao ihany koa mbola mamono olona, ohatra hoe olona mety hoe olona mivavaka ao aminy de ataony sacrifice. De olona tsy mahalala, eto tsy fantatra le olona tsy fantatra. Zay mahatonga antsika mila manontany Jesosy tsika ny fiangonana andehanantsika, ny toerana andehanantsika. Le olona tsy mahalala de mivavaka ao. Nefa le pasteur efa manao sacrifice anao, manao azafady amin'ny ohatra, manao sacrifice an'le olona de mitombe marary ohatra le olona, manao alany le anaran'le olona mivavaka ao amin'ny reto atao sacrifice, amen. Zay hoe leon'ny rano le olona masina le fanahin'ny zazavavin-drano, leon'ny rano martioran Jesosy, olona manompo an Jesosy, amen. Nefa mivadika amin'ny Jesosy rehefa avy eo. Nahoana rehefa mivadika amin'ny Jesosy izy ahoana amizay? Izy amizay ny amono azy rehefa avy eo? Satana nanompo an Jesosy ihany, avy eo nivily lalana, alleluia. Tsisy protection fiarovana fa tsy ao amin'i Jesosy ry hava malala. Ary raha vao tsika mena amin'ny fahotana tsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra mihitsy tsika hoe Jesosy mpamindra fo alao zay zavatra zay, fandriky ny devoly amin'le tenin'Andriamanitra hoe mpamindra fo ane Jesosy, tsy maninona ianao na manota. Lainga ny satana, lainga ny devoly zany, amen. Tsisy fahotana miditra any an-danitra, tsisy fahotana miditra any. Mamindra fo Jesosy rehefa miala amin'ny fahotana atsika, fa Andriamanitra tsy miaroaro amin'ny fahotana. Aoka tsy jambain'ny devoly ny masotsika, alleluia. Nanompo an Jesosy tsika, avy eo tsika niverin-dalana. Efa nanompo an Jesosy tsika avy eo miverin-dalana, iza ny reraka atsika tsy avita mitondra ny azy fijaliana, avy eo iza ny mitsena atsika, lay satana mitsena atsika. Misy nanompo an Jesosy zao manompo an'Andriamanitra zao misy mpanompo an'Andriamanitra, satria hoe mijery izy ohatra hoe ao amin'le fiangonany tsisy olona fa vitsivitsy ao, de mahita ny rahalany, nisy tantara ohatr'izay mihitsy, nahita n'le pasteur mandeha mandroso be le fiangonana feno, moa fotsiny le pasteur nitory nanokatra fiangonana feno fidèle tafiditra, zay rehefa voafitaka le olona, na ny olona voafidy izy ny ten'Andriamanitra voafitaka. Noho ninona? Noho ny fihazakazan'olona hoe maminany ery, noho fihazakazan'olona manome vola mahavita fagagana manasitrana Jesosy manasitrana,
fa amin'ny fomba fanetretena ny asan'i Jesosy. Fanetretena zany analan'olo hoe analan'olo hoe mpanompon'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Fa raha vao misy firariana de mila mitandrina. Amen. De le raha lana hitan'le anankiray jereny fiangonana tena hoe mandroso be fa maninona ny fiangonako lasa ohatrany kelikely. Nefa izy de tena anafana fo. Misy le olona tena tsoin Jesosy mihitsy misy kosa nefa efa hoe plan Satana hoe ampanangana fiangonana. Fa misy tena hoe natsoin Jesosy izy hanokatra fiangonana, fa Jesosy ny an Jesosy tsy miasa eo no eo zay mahavoatsika olombelona. Tsika olombelona maimaika tonga de hoe eo no eo tonga de hita le valimbavaka. Non, tsy miasa ohatry zany Jesosy. Jesosy miadana ny fiasany, miadana mandeha tsikelikely. Karaha laitsika le olona le maimaika te ahita hoe tonga de ho maro olona anaraka anahy, mora voatafiky ny Satana antsika amin'izany. Mora miverin-dalana antsika, mora tonga de mora azony. Amen. Satria anao zany mbola te ho hita. Rehefa Jesosy mampiasa olona anankiray, rehefa Jesosy mampiasa anao, manetry tena miandry ny fitarihan'i Jesosy anao, fitarihan'ny fanahy masina. Amen. Na ray na roa eo de tohizo fa Andriamanitra miasa tsikelikely. Alleluia. Amen. Za taloha de niazakazaka fa nanarin'i Jesosy amin'izany. Na ray na roa eo. Amen. Saroko Jesosy satria iny ray na roa iny ho kasihin Jesosy. Amen. Ho kasihin Jesosy iny, novahin Jesosy ny fiainana, novahin Jesosy. Alleluia. Tsy le quantité tsony ilain Jesosy amin'izao. Manavaka Jesosy amin'izao. Manavaka ny tenany azy, tena ondriny sy ny osy. Amen. Le osy lasa be dehibe fotsiny amin'izao, tsy mieritreritra le ara-panahina hoe ahoana. Le fanahintsika mihitsy ny tena hoe kolokoloin Jesosy hoe ty zanako ty zao mila ataonao indray. Vita iny zao koa ny adinao. Vita iny zao koa ny ato. Ambeny ny tananao sao de zao, ambeny ny tongotrao. Zao indray ny anao. Mila manao zao. Asa be dehibe, misy asany amin'io fanahintsika io. Ka ianao mbola sahirana ianao fiainan-drakoto, fiainan-drabe, non? Tsy zany le fiainana kristiana, tsy zany fiainana kristiana. Tsy hoe mankany am-piangonana lava, tsy zay. Fa le toetranao, le fiainanao mihitsy, mandinika ny fiainanao ianao, mandinika ny ara-panahinao ianao. Hatraiza za ty Jesosy eo. Ho aiza ny hafarako mba hitanao ihany aho. Amen. Fa raha zavatr'olona tsy asanao saina tsony zany. Raha olona mbola miresaka olona gauche et droite, fa tsy eo tsony ny fanahinao, tsy mi-concentrer amin'izany tsony. Amen. Jesosy de Jesosy de Jesosy. Halleluia. Amen. Ka nahoana le vehivavy leo ny rany olona masina satria manao pacte, mampalahelo ane, mampalahelo an Jesosy. Malahelo Jesosy. Amen. Lasa miazakazaka de le lehilahy am'izay rehefa hoe kelikely le fidèle ko ato, le ondriko ato, de le lehilahy am'izay manome tolotsaina hoe ndao izy fa raha ianao te hitombo tianao hitombo ny fiangonanao, raha manaiky ianao ndao fa zao. De anaiky ve ianao? Fa ny adala satria te hitovy amin'ny anankiray, te halaza, te ho hita, lasa nanao tao foana. Iza ny andray valinasa n'iny rehefa avy eo? Ianao ihany ny andray vokan'iny rehefa avy eo. Amen. Zay mahatonga hoe leon'ny rano satria manao fifanekena amin'ireny. Misy ny tena hoe andevoly ampiasainy. Misy kosa efa manompo an Jesosy ihany izy fa miverin-dalana. Voafandriky ny Satana lasa miverina. Ny plan Satana amin'izao de tena manapotika pastera, manapotika tsy hoe tsika manakina pastera eto na tsy tia pastera, mivavaka an'ireny tsika. Mivavaka. Ary raha maheno an'izao koa raha tafalatsaka maheno an'izao vidéo zao raha ny fanahy masina hikasika, mba hampibebaka hiverenany ao amin'ny Jesosy indray. Amen. Alléluia. Zay ny tiany Jesosy hiverenany, ahatonga sainatsika, ahatonga saina sy hitandrematsika. Devoly tsy matory satria fanahy izy. Tsy azony amin'ny zavatra ray ianao.
De nahoana le rahalahy rehefa avy eo? Vita. Ray segondra fotsiny amadian'ny Satana azy vita. De falifaly izy satria feno fiangonana rehefa avy eo. Fa ny fanahinao aiza? Ny fanahinao aiza? Ry hava malala. Ameno an'izao vidéo zao ianao. Alléluia. Aza takalo ninninona ny fanahinao. Inona ho izy ny soazonao raha azonao izao rehetra izao? Inona ny soazonao la mahazo laza ianao? Nefa very ny fanahinao. Very ny fanahiko. Alléluia. Izay le tadiavanao sitraka amin'olona. Ao ihany koa rehefa tsy azon'ny Satana amin'izay de reny hoe fifanampiana manao misy concert enao nefa mpihira malaza. Tafiditra mpihira indray zany. Amen. Tarika fanahy masina. Enao nefa mpihiran'Andriamanitra, enao mpihiran' Jesosy enao lasa enao mandeha misy concert mpihiran'izao tontolo zao any enao. Jerenge amin'izao hoe na hatramin'ny Madagasikara mpihira évangélique miaraka mihira mpihiran'izao tontolo zao. Inona ny ifandraisan'ny mpihira? Enao tokony hitory enao indray miaraka mpihiran'izao tontolo zao? Non, tsy possible zany. Alléluia. Tonga de Satana mitady enao tambazany amin'ny vola satria misy vola any. Amen. Manome vola. Ianao nanolo tenao an Jesosy, nibatra ny fiainanao enao. Nanao hira fiderana enao nanompo an Jesosy, avy eo enao lasa fitahiny devoly amin'ny zavatra kely ray fotsiny. Izay le mitady sitraka amin'olo, izay le mitady laza sy voninahitra. Tandremo le fitadiavana laza sy voninahitra. Alléluia. Lasa enao lotonao any amin'izao tontolo zao ny hiran'i Jesosy. Lotonao amin'izao tontolo zao. Mba hafa koa mba samy mpihira samy mpiara mitory fa amin'izao lasa enao mandeha miaraka mpihira amin'izao tontolo zao. Ao ny mpandihy zao tontolo zao miaraka eo manao fitafy tsy haitsony. Eo ianao zany ianao mpihiran'i Jesosy de hoe mitory amin'ny filazantsara. Non, tsy possible zany. Efa le devoly misitonao hiala zay. Amen. Maro mihitsy ny mpihira ohatr'izany. Maro. Mandoto ny anaran'i Jesosy. Mandoto. Leo le fanahin'ny zavavindrano mihinana tena hoe migadabona mihinana le rano le olona masina. Satria nahoana voafandrika amin'ireny le zavatra hoe zay le teneniko teo. E fifanarahana hoe misy concert de tambaziny amin'ny vola. Nisy témoignage-ny vehivavy anankiray pasteur tany Madagasikara izy angamba fahintsika le nentin'i Jesosy tany amin'ny helo izy. Vehivavy anankiray fa izy tsy gasy fa lesinao atsika zany. Vehivavy anankiray, amen, mpihira évangélique izy. Satana ho rehefa hamandrika, rehefa tsy azony amin'ny zavatra ray ianao, mitady foana izy moyen andro aman'alina andavoana atsika. Amen. Tany mafy Jesosy, ry hava malala. Aza takalo zavatra enao nitory an'izao hatramin'izay enao avy eo lavo amin'ny zavatra kely tsika. Alléluia. Mila miambina tsika. Mila miambina zana ianao. Lay mpihira évangélique. Alléluia. Nisy olona nanome faire-part invitation. Andao mba hangataka aminao mba hihira eraka aminay fa mila anao zay fa tena hitanay hoe mahay feo ianao. Za tsy afaka mba hitory ane anao. Andao fa tena omenay vola ianao. Miliara. Na 2 miliara tsy haiko, na 2 millions. Fa tsy tadidiko anaran'ny pasteur fa afaka tapetsika zay YouTube. Pasteur izy anarany vehivavy izy. Alléluia. Nentin'i Jesosy tany amin'ny elo. Nampahitany iny io. De lasa le vehivavy indray ity fotsiny ao mandeha. Le devoly efa nanokatra misy zavatra anankiray za mahatsapa an'izany mihitsy. Le lalana hitan'ny devoly io raha venao tsy miambina, idirany indroa intelo nefatra dimy. Lavo amin'izay ianao de vita. Niala le fanahy masina. Amen. Io tsy voatery miverin-dalana fotsiny hoe nandeha niverina jangajanga, tsy voatery ho zay fa na itsika mivavaka eto, mivavaka eo ihany ianao de efa le fanahy masina efa miala, efa tsy mantsapa fanatrian'ny tompo foana ianao. Fotsiny ianao fa tsy trapanao fanatrehany dikan'izay fa niala ny fanahy masina. Alléluia. Efa niverin-dalana ianao zay. Efa niverin-dalana. Alléluia. Tsy voatery hoe niverina sotro toka ihany niverin-dalana.
Amen. De le vehivavy nandeha tonga fanondroany nangataka andray. Satria anao fa niteny za voalohany ty fotoana, voalohany ty ihany azafady, voalohany ty ihany aho mandeha. Mbola lasa ndray Satana. Tsy le olona nge mangataka io fa le Satana. Le Satana maka endrika am'le olona. Satria tsika hoa miady amin'ny fanahy fa tsy miady amin'ny nofo. De le vehivavy tsy afaka atsona nandao fataoko plus. Taloha mety 1 milliard nitombo 2 milliards. Hitan'le vehivavy le vola lasa ndray izy fanondroany. Ty fa tsy manao tsony aho. Fanoteny tonga ndray. Mitante le devoly tsika nakafanahy an Jesosy. Impiry izy nakafanahy an Jesosy. Izy tsy mamela raha tsy anao tafalatsaka mihitsy. Amen. Lasa fanoteny le vehivavy tonga ndray mpitombonay 3 milliards. Lasa nefa ianao mpihira évangélique. Tsisy fiaroaroantsika zany. Tsisy miaroaro zany.